Atolotra mandrakariva ho an'ilay iray nahary ny lanitra sy ny tany a, ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Fa ny fahasoavany amin'ny alalan'ilay zanalahy tokana dia Jesosy Kristy dia tompony amponao. Ka rehefa manazava ny fisainana ny fanamasina dia tsapa fiadanana ianao. Kasitrahana ianao any amin'ny fanarahana ny fandarana, ny firariana manokana dia izao anokatra ny fonao, ny sainao any ny fanamasina atakaranao ny sitrapony. Ny fanirian'i Kristy ho an'ny olombelona rehetra na izy na izy dia ny ho tonga eo amin'ny fanavaozana ny fomba fisainana. Izay hitantsika hatreto zany fa mianga avy eo amin'ny fisaina eo avokoa ny faharatsiana. Kanefa ny ambara ihany koa fa mifeny saitsika ary mifandray mivantana ao amin'ny saitsika ao Kristy, fa ilay mpanjaka n'izao famazinana izao dia mamitaka ny mpanota rehetra izany ary izany famitahana izany dia tonga ny olombelona tsy hanao ny sitrapony pahary. Ary izay no nahatongavan'i Kristy teto amin'ity tany ity, amerina izay amin'ny laoniny ka ny fanadiovana an'io fisainan'io no nataony voalohany, dia tsy ninona fa ny amelany heloka ho an'ireo rehetra izay tonga amin'ny fibebahana marina sy miaiky ny elony. Io heloka io zany no mahatonga ny herin'ny vavaka tsisy eo. Ary izay mahatonga an'i Jesosy ny teny hoe tsy ho avy antsony marina fa mpanota mba hibebaka. Rehefa tonga eo amin'ny tena fibebahana marina ny mpanota ka miaiky ny elony izy dia hanomboka eo ny fanavaozana ny fiainany. Ary manomboka eo ihany koa ny andehanany amin'izany fiainam-baovao izany satria ny fanahin'i Kristy mihitsy no hitoetra ao aminy. Ahoana ary ny teny velarana sy iainana ao anatin'ity vavaka ity? Mila finoana ny vavaka. Ny zavatra tsy hitan'ny maso zany dia amin'ny finoana no anekena azy. Izao anefa amin'ny ankapobeny dia ireo ny kristianina zany dia tsapa amin'ny ankapobeny fa manao antsirambina ny vavaka. Dia ilay ambarantsika eto zany tsy ilay mahazatra iny, fa ilay firaisana amin'i Kristy sy ny fiainona azy. Ny atao hoe miaino an'i Kristy zany dia andeha averintsika vakina ilay teny ao amin'ny Hebreo toko 13 Hebreo toko 13 andininy 5:10 dia zao ny vakanteny: anio raha iain'ny feony ianareo. Anio raha iain'ny feony ianareo. Ka ny atao hoe miain'ny feony zany dia ao anatin'ilay vavaka mangina. Ary io vavaka mangina io no tsy dia ataony maro fa ny zavatra hita ombenibeny dia lasa mahazovana ny fitabatapana ary mihevitra fa hoe mivavaka ao anatin'izay. Fa ilay hitariana antsika eto dia ilay hoe firaisana an'i Kristy ao anatin'ny vavaka mangina ahenona ny feony. Izao mantsy mifangaro ny finoana sy ny fihetsem-po. Ny ankamaroan'ireo vavaka izay atao zany dia ny fihetsem-po avokoa no mikitika an'ireny. Ary rehefa entan'ny fihetsem-po dia mety hiresaka ihany koa hoe misy hafanam-po dia miteny. Kanefa ny soratra masina dia manambara ao amin'ny Matio
Mateo 4:4 dia zao no voalaza ao amin'ny Mateo 4:4 dia zao no voalaza ao amin'ny 7. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa atao no ny hamaroan'ny teny no ihainoana azy. Ambara izany fa raha iaino ny feony ianareo, tsy lay teny ambara zany, tsy izay entaniny sikitian'ny fihetsem-po noho ny toe-javatra miatra amiko dia anonona tolom-bavaka. Fa raha tohizany io teny io anie dia izao amin'ny 5. Ko aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Finoana no ilaina fa tsy fihetsem-po. Zao vakiko kely ty fanambarana ity. Matetika zany isika dia miandry ilay fihetsem-po izay ny finoana irery andry no afaka manome izany. Tsy finoana ny fihetsem-po, zavatra roa samy hafa ireo. Natao aneo finoana isika, ary anjaran'Andriamanitra kosa ny manome ny fifaliana sy ny fitahiana. Averiko ndre mandeha ilay teny mba ho azo tsara. Matetika zany dia miandry ny fihetsem-po izay ny finoana irery andry no afaka manome izany. Tsy finoana ny fihetsem-po, zavatra roa samy hafa ireo. Natao aneho finoana isika, ary anjaran'Andriamanitra kosa ny manome ny fifaliana sy ny fitahiana. Nambarantsika teto, tsy lay hoe misotro jus glacé tsara be dia sambatra ery zany. Tsy izay ny mahasambatra. Fa afa-po amin'ny filana vokatra izay ianao dia mihevitra hoe sambatra. Tsy izay anefa. Fa ny zavatra avaty ivelany dia misy fandraisan-javatra fotsiny ireny. Fa hoentin'ny fitatitra makany amin'ny ati-doha, dia ny ati-doha no mamantatra an'izay. Ka izao efa nambarantsika teto, ireo fihetsika izay aserintsika ireo dia avy amin'ny alalan'ny hormone. Ka ny olona anankiray zany raha mahatsapa hoe fahafinaretana izy dia avy amin'ny alalan'ilay hoe hormone du bonheur no mahatonga an'izay. Dia izay no mampatonga ny hoe ny olona zany voafitaky ny zavatra hitan'ny maso. Ny finoana zany dia tsy avy amin'ny hitan'ny maso na oviana na oviana. Araka ny ambaran'ny soratra masina hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Ny fahafahana mino dia efa ao anatinao. Avetriko ilay mandeha. Ny fahafahana mino dia efa ao anatinao. Fa ahoana no anehoana an'izany? Dia ndao vakitsika ny teny. Ary io moa ny tena famarita amin'ny finoana ao amin'ny soratra masina. Hebreo 1:10. Hebreo 1:10 dia vakitsika aloha voalohany indrindra ny 9:9. Hebreo 1:10 9:9. Dia izao mivaka ny teny. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino. Apetran'ilay teny. Manina hony? Tsy maintsy mino. Ny atao hoe tsy maintsy baikona ianao tonga dia anaiky. Tsy maintsy mino fa maninona? Misy izy. Ny kristianina zany dia mino an'io ray-pahary io. Tonga dia apetraka zany zay. Tsy maintsy mino fa misy izy. Dia mbola toy izany ilay teny. Sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Sady manina hony? Mpamaly soa izay, iza zany mahazo valy soa? Mazoto mitady azy. Mazoto mitady azy. Inona ny atao hoe mazoto? Amin'izao hoe tsy hoe malaina akory ny olona.
tsisy malaina fa ny toe-javatra aseho ny mandreraka ny fisainan'ny olona ary manritrotra amin'ny filana hafa dia lasa tsy lahara-pahamehana intsony ny soratra masina. Ny ilaina sy ny fahazotoana zany a tsy hoe akory hoe tsy mazoto izy fa le zavatra ao amin'ny fisainany ao no tsy afaka mibaiko azy. Ary zay mifamitana ataon'ity tontolo ity. Avily ny any amin'ny zavatra ivelambelany, fafinaretana ivelambelany, zavatra mahafinaritra. Ary zay moa zavatra tadiavin'ny olona voalohany. Tsy hoe tiane ianao hoe, fa miteny ianao hoe mahafinaritra iry, dia zay mahafinaritra zay no lazainy hoe fitiavana, tsy zay ny fitiavana. Fa filana zay. Ary filana no anehoan'olona fitiavana fa tsisy mahafantatra ny tena fitiavana marina. Dia eto zany, ilay hoe mazoto mitady azy, dia tsy inona fa mandinika ny soratra masina. Indrisy anefa fa tsy manam-potoana anatanterana an'izany olona. Ahoana ary ity finoana ity? Dia resahantsika amin'izay ny finoana ao amin'ny Hebreo 1:10 ihany, fa manomboka ny 9 dia ny lohateny hoe dia zao filazan-tantara mampiseho ny herin'ny finoana sy ny valiny. Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Fanehoana ny zavatra tsy hita. Raha vao miresaka finoana zany dia eo ambaran'ny soratra masina zavatra efatra no resahana, fa tsy hoe mino aho. Fa misy zavatra efatra ao. Ny finoana zany zavatra mazava tsara. Ka raha miteny hoe ary ny finoana dia fahatokiana, ny fahafahana mahatoky efa ao aminao. Ka ny zavatra atokisanao zany a zavatra mazava tsara ao an-tsaina, fa tsy misy an'izany hoe tsy mazava ao an-tsaina. Raha manontany zany zao mpampianatra, ampianatra. Mazava ve? Dia mamaly ny mpianatra hoe mazava. Ny hevitry ny mazava izany dia zao rehefa tonga ny fanaovana exercice dia hainy ilay inona. Raha miteny zany ny mpianatra hoe mazava, tokony ho hainy ilay izy. Fa raha toa tsy hainy tsy mazava tsara aminy koa ilay izy. Dia eto zany le hoe fahatokiana, ny zavatra tokisanao efa mazava tsara ao an-tsainao, fa tsy misy an'izany. Dia inona amin'izay ilay teny? Fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Izany hoe ilay zavatra mazava tsara ao an-tsainao no apetraka ao ho fanantenana. Fa tsy zavatra mandehandeha ho azy zany. Dia toy izany amin'izay ilay teny, fanehoana efa ao aminao koa ny fanehoana. Afaka maneho zavatra ianao. Dia inona ilay aseho? Fanehoana ny zavatra tsy hita. Inona ka ilay zavatra tsy hita? Dia ilay fanantenana apetraka ao io, izay tsy mbola misy mahita, fa mbola mipetraka ao inona fotsiny ilay izy aloha? Fanantenana. Fa aseho anao ny finoana zany. Tsy zavatra tsy fantatra zany. Fa tonga dia azonao atao avy hatrany maninona? Miaina an'ilay izy. Ary zay no mampatonga ny teny ao amin'ny Marka 4:20. Marka 4:20 azafady. Marka 4:20. Andininy 4:20. Marka 4:20 andininy 4:20 dia zao nivaky ny teny. Koa lazaiko aminareo, Jesosy Kristy eto zany no miteny, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Ity finoana ity zany n'olana. Tsy haitsika ny miaina ny finoana, fa averitsika hoe zavatra mandehandeha ho azy. Ary zay le fitaka atao am'mpanjakan'izao amin'izay, manajamba aloha masom-panahinao dia amin'ilay filana. Dia ny filana nataonao antom-bavaka, ary zay le izy. Tsy zavatra hitan'ny maso io, fa tsika baikony ny hitan'ny maso, voafetra ny hitan'ny maso. Rehefa nitondra an'ireo andeha nanao 10 andro, dia rehefa nentina teo amoron-dranomasina moa ry zareo, dia hoe inona ny hitanareo? Dia inona? Onjan-dranomasina. Zay ve ny hitanareo? Dia rehefa nahita lakana indray izy, dia inona ny hitanareo? Ny lakana, dia mpitaingina ny lakana. Zay ve ny hitanareo? Tsisy mahita trondro ve nareo reo? Tsisy mahita trondro. Tsisy. Fa rehefa tonga avy any lay mpanjony tondra inona? Fa avaizaka io trondro io. Tao anatin' inona? Tao anatin'ny lakana, fa ao anatin'ilay ranomasina.
aza mijanona amin'ny tsy ny tany maso voafetra io ary voavera zay tsika mahatonga atsika tsy afaka manao ny anina. Mampiasa finoana ve ianao rehefa misakafo? Tsisy mampiasa finoana nefa mino ianao ny tena marina fa tsy fantatrao. Inona teo mampiasa finoana? Ny mampiasa finoana dia izao, hita masonao ve ilay singa mahavelo ao anatin'ny zavatra hoaninao? Ary zay mampatonga hoe tsy mampiasa finoana ny olona satria maninona fotsiny hoaniny daholo zao zavatra rehetra tsy maninona ireo, tsisy an'ilay singa ilay ny vatana. Ary zay mampatonga antsika marary. Izay no mampatonga antsika tsy mahatakatra ny zavatra ara-panahy. Satria tsy ilain'ny atoto sakafo hoaniny, zavatra telo no ilain'io atoto io. Voalohany indrindra ny oxygène efa nambara tamintsika teto. Fa ianao vao mifoka oxygène dia mifandray amin'izy, mifandray amin'Andriamanitra. Fa tsika mandehandeha fotsiny amin'izao. Ny faharoa, ny zavatra ilainy dia siramamy. Ka ilay siramamy tsy ilay siramamy vidiana eny amin'ny mpivarotra, fa avy amin'ny sakafo hoaninao, dia ny tena betsaka azy dia ny céréales. Ka rehefa mihinana céréales ianao, na vao madinika izany, dia rehefa tandremo tsara fa ato amin'ny vava dia efa manomboka ny fandevonan-kanina. Dia ato amin'ny vavony dia mbola mandeha izy. Dia rehefa tonga any amin'ny tsinay amin'izay ka voalevona tsara ilay izy dia raisiny tsibolony tsinay. Dia izao, lay siramamy tediavina izany dia raisiny tsibolony tsinay, dia io no antsoina hoe glycogène, izay tehiriziny ny aty. Dia rehefa mila an'io siramamy io amin'izay, ny selany resika dia ao izy ny maka. Ary ny ilain'ny fahatelo dia fialan-tsasatra. Ka izao tsy fialan-tsasatra ara-batana fotsiny fa ara-tsaina. Dia ino ny fialan-tsasatra io? Adinoy ny olana. Tsy vitantsika izany. Tsy vitantsika ny tsinana siramamy. Tsy vitantsika ny anao, ary izay ny olantsika amin'izao rerakitsika. Dia io no mampatonga fahakizitinana. Io no mampatonga mora tezitra. Satria ilay retsika ny olana. Ary izay ilay famitahany ty tontolo ty. Dia atony hahatonga antsika tsy hampiasa finoana intsony. Dia izay tsy finoana izay dia ohatrany hoe tsy misy valim-bavaka, tsy misy zavatra miseho amin'ny kristianina. Dia mbola ilay toetra ratsy ihany, mbola ilay tsy mamela heloka, mbola ilay tsy afaka maneho ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny toetra. Zavatra roa zany izao ilay fototra. Dia ny atongavana fibebahana marina sy ny fekekeloka. Ary ny atongavana ananana an'ilay tena finoana. Dia izao no amaranany azy. Ao amin'ny Jaona 10:10. Jaona 10:10. Dia vakitsika 7. Jaona 10:7. Raha miray amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, reo zany ny fepetra. Raha miray amiko ianareo dia minoa ianao fa efa miray aminy. Zay ilay finoana zay. Ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, ho tanterahany pary anao io teny fikasana izay omeny anao io, dia miteny amin'izay izy. Angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Raha manam-pinoana ianao dia ho tanteraka aminao izany. Dia indray ara no fanandramantsika ny amin'ny zavatra izay voarainao, ny amin'ny zavatra izay azonao. Ka manasa olona anankiroa, tokony avanomboka ho zatra ianao mba hanonona teny arak'izay azonao teo, mba tianao tenenina hoe izao ao anatina fehezanteny iray na roa. Izay zany ilay vavaka ao ataontsika. Ka manasa olona anankiroa amintsika izay afaka eteny hanonona teny izay mazava tsara, azony tsara ary azony ambara, fa isy fitaina manokana masehon'ny tompo aminao. Tompo rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, miantso ny anaranao zahay amin'ity maraina ity, mangataka ny famelan-keloka avy aminao izay tsirairay avy reto. Diovy ny fo sy ny sainay mba hitoerany zany teny mamy avy any aminao zany amin'ity maraina ity. Diovy amin'ny alalan'ny fanahy masinao, ary misaotra anao raha io nampatsiahy anay indray tamin'ity maraina ity, mba hanana ny finoana izay efa nomenao anay zahay, ary hino sy hampiatra an'izany
eo amin'ny lafiny rehetrarehetra izay voarainay teto, na ny ara-tsaina na ny ara-nofo, eny fa ny ara-batana. Tsy totosanay izany raha io raha tsy miankina sy miara-miasa aminao, koa tatano amin'ny alalan'ny fanahy masinao ihany koa izahay ahatsiaro an'izay finoana izay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara fahano oksizena, siramamy ary fialan-tsasatra ny sainay izay mirotoroto amin'izao fiainana izao ka tsy mahita izay amaharana. Aoka iray aminao izahay ary toetra ao anatinay ny teninao. Anaran'i Jesosy. Amen. Ankasitrahana mandrakariva ianao ry ilaina ny lanitra sy ny tany. Tombotombo ny mpanjaka amin'ny efanjavatra rehetra noho ny mbola anairanao any mandrakariva ny amin'ny fandrebirebena ataon'ity fiarahamonina ity anoloran'ny zavatra tsy mahasoa anay ka mahatonga anay ho donto ny fisainana ka tsy afaka mampiasa n'ilay finoana izay fanomenao anay ka tsy miseho aminay ny voninahitra ao. Androany Jesosy dia andray fanapahan-kevitra ny iainana izany ka ho hita eo aminay ny voninahitra ao. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.